Oui. Allez, allez. Oui. Andiamo lagi la foto ko dito. Jangan suat. Look. Avelo saziana sy rehetra nanao tsy nety eto amin'ny firenena ho nambarany Enjehina rasoa miary manana dizarefa mpandalina geopolitika. Tsy tokony anananena maso na iza na iza. Nambarany fa tsy tokony ajiana hevitra be fantandry ny mahakasika ny lalàna fa leo ny vokatra noho tsara ny hijery iray avy. Nasiany resaka amin'izany mahakasika ny raharaha Mamy Ravatomanga sy ny mety hamohana didy fampisamborana iraisam-pirenena ho an'ny filoha teo aloha sy izay rehetra niarany asa taminy. So de varina antsika concentré loatra amin'ilay olona la hoe prio moa ny anaovako azy prison hôpital latsy ambadika atsy fa tokony ho fantatsika efa nisy tompona andraikitra voalohany koa teo efa namitaka ranomarina zany dia tena haute trahison ny fezan-dalàna mahakasika ny zopirenena malagasy tonga de miala automatika izy rehefa olona majeur ianao ka maka zopirenena hafa no zany le firenena mihitsy nefa ohatrany hoe ny aina tao anatina zavatra fake sy fake président le nitondra antsika tao zany eo ihany koa zany filohan'ny repoblika fa nisy prime ministre koa niaraka taminy teo siosiondresaka moa nalalako anazy aty de very koa siosiondresaka tsy miconfirme fa tao hoe rehefa niaraka tam'le mpandarano tsoka teto moa zany le prime ministre teo aloha matombo tsoka zany de olon-dratsy zay izy aloha de tsy nanana taratasy afana mijana tao morisy de nyroan'olona de rehefa nyroana izy de nakaiza ilaitsika koa malala an'izay zavatra zay de mila koa zany fitsarana malagasy koa zany manao an'izay zavatra zay de takan'izay ihany koa zany lay lehibe ny androm-panjakana anankiray zay malaza be tam'le bomboma moa zany no zany ny anahy zavatra resako de ny anahy tsy miady hevitra ny resaka lalàna zany zavatra hoe de lay fait hoe nisy lay fait nisy lay famonoana olona misy lay famotena ny firenena de aveo le firenena navelana zareo bankropitra eto de lasa zareo de rariny ny anahy zany justice ny resantsika eto de miresaka justice internationale zareo de manohana an'izany ary ny malagasy rery tokony raha feo am'izay. Tsy tokony hiverina eny anivo ny antenimera-pirenena intsony ireo solombavambaoka no tendrena ministra tamin'ny fitondrana teo aloha hoy nambarany Enjehina rasoa miary manana dizarefa sokajiana famajina ny fahatokisan'ny vahoaka malagasy nametraka azy teo amin'ny toerany ny nanekena izy ireo ministra ka tsy hoe rehefa niongana ny fitondrana dia hiverina ho solombavambaoka indray hoy nambarany zarefa tsy mendrika intsony hiverina eny anivo ny antenimera-pirenena ireny olona ireny hoy nambarany ary tsy tokony ho lalaovana toy izany ny raharaham-pirenena. Fa nitranga moa zany iny hoe lasa nanao asa ny maha-ministra reo solombavambaoka reo de rehefa nitranga ny fanovana zany de ny zavatra nisy tao aloha de zay ny zavatra tsara ro fantatsika rehetra fa ny député anankiray zay voafidy tany Nosy no nangatahany filohan'ny antenimera-pirenena teo aloha ny famerenana azy satria zay ny voalazana lalam-panorenana rehefa teto manko zany de tsisy vacances le poste na député fa ny suppléant zany zany ny raha zany de zao tsisy constat atao mahakasika na vacances de poste na député fa saisine mihitsy le atao le ny lehibe ny androm-panjakana zay ihany lehibe ny androm-panjakana ihany mahazo manao saisine ny ACC zany filohan'ny repoblika ny prime ministre ny filohan'ny sénat ny filohan'ny assemblée nationale zay ihany
Noho zany zany a mangataka ny rehefa manao hoe réintégration zany dia ny filohan'ilay androm-panjakana zany no nanao an'izay. Fa ny zavatra nisy rehefa vakitsika le are zany a dia ny raisiny zareo tamin'ny fitsanana volam-pandrena zany a ho contentieux makasika ny fifidianana zany le izy a. Dia iny moa zany zavatra mitranga betsaka ny débat misy satria efa miaina ao anatina tranga na mihoatra ny lalam-pandrena antsika extra constitutionnel zany. Fa ny tena votoady izy dia zao hoe mba tsy ho lalaovina le raharam-pirenena, tsy ho lalaovina ny lalàna ho amin'ny tombotsoany izay mapetipety anazy. Zay zany zavatra lehibe eto amin'ny firenentsika zany amin'izao fotoana zao a. Dia zay fotsiny natonga nanao remarque mahakasika anazy telo vavy moa zany raha marina koa moa zany a le roa vavy avy any aminay ny avy ao Vohibatsy ny avy ao Fianarantsoa zany a rehefa ny safidy hanompo vahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana ianao dia tokony anao rehevanao hatramin'ny farany zany. Zany koa ilantsika fanovana eto Madagasikara fa rehefa mpanantanteraka ianao dia ianao niongana teo dia tokony hajainao na mpiongana anao dia zakao ny baraka anao. Tokony afainganana ny fikeonan-dom-pirenena ho hiatra nambarany Enjehina rasoa miara-manana dizarefa mba hisiny ny lasitra mazava iampitana makany amin'ny tena fanavaozana. Fa raha ny zava-misy ankehitriny dia hita ihany hoe sarotra ny hitondrana ny firenena, anisan'izany ny fampiarana ny lalàna. La décision qui nous tombait au client sera transférée à la prison. Oui, la décision est tombée. Le magistrat a décidé pour envoyer mon client à la prison de Melrose. Et mon pensée, avec évidence qu'il nous gagnait du surintendant Casimir, qui en charge l'hôpital Melrose, il expliquait qu'il y a un hôpital là-bas, il y a une ambulance sur place, il y a un corps médical qui est en rotation, qui peut là, pour occuper une prison là. Et le conseil magistral est là, fin décidé, qui, M. Ravatomanga, pour gagner les soins nécessaires, même à la prison de Melrose, à cause de toute cette facilité qu'il y a dans Melrose. Je me fais remarquer que Melrose, c'est une institution assez récente et il est beaucoup plus équipé qu'il y a une prison comme à Beaubassin, Alors, nous ne sommes pas nécessairement insatisfaits, nous comprenons ça là parce que nos préoccupations principales, c'était que le client reste dans un environnement propre, qu'il gagne sur une attention médicale et qu'un suivi médical. Alors, nous devons prendre l'eau là et l'enquête, bien sûr, continue et nous faisons de façon qu'il fait l'enquête là, même dans le complexe Melrose. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils aient fait appel de ça là? Non, non. Vous connaissez l'enquête qui a progressé. Alors, même qui progresse à Melrose ou au RCC, il a progressé. Et nos priorités pour le moment, c'est faire l'enquête progresser pour nous gagner une caution dans cette affaire. Et le magistrat qui est un peu critique du témoignage de Yarou. Nous, les films ils ont l'opinion, l'auto évidence qu'il entendait, et je pense qu'il est satisfait avec M. Casimir, cette version, qui assure nous qui un service pénitentiaire bien efficient, bien propre, et pour gagner un traitement médical qui est suffisant, et je pense que ça fait une influence magistral. Et au client qui demande au PM aussi Oui, pour le moment, il est l'hôpital Victoria, et quand il gagne ce licence là-bas, là, il peut transférer aux prisons de Melrose. Merci. Thank you.